Hitondra ny fanazavany mahakasika ny raharaha ady tany ny andotam-penaka ny minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay misana ny tetikasan'ny filoha ny fanajarena ny tany ary ny fampitaovana tetikasa izay hanatsarana ny fiainam-bahoaka no apetraka eo amin'izany toerana izany ny tenany fa tsy hitsonjovana ny tombontsoa no tokana toy izao ny fanazavana. Sisy problema ny tany amin'ny fanjakana manamboatra zavatra mamvahoakantsika. Raha mijery eny ambodivonitsika na mijery eny fasan'ny karana ny fitenintsika azy korotana be inona ataon'ny fifina fanjakana zay tarihan'ny rajonarmampianina dia hoe andao re mena zavatra tsara ty vahoakantsika ty andao anamboarantsika rehefa hoan'ny atomasinatsika na hoan'ny tsirabetsika na hoan'ny fianaratsotsika hoan'ny toliatsika raha maka taxi bruxentsika dia manenina sahirana na me matahotritsika so dia misy olona mamono aizany tobila mianana sahirantsika manapa-kevitra zay manapa-kevitritsika rehetrarehetra satria tapahantsika rehetrarehetra zany hoe andao anamboatra garotera mba aradalana rehefa tonga amin'ireny dia tsy maloto mitongotra tsy mifotaka tsy matahotra zay namboatsika zay napetrakantsika eo andotam-penaka io dia tanin'ny fanjakana napetrakantsika eo andotam-penaka tsy hoan'ny zaharery mandeha an'izany taxi broussard tsika rehetrarehetra vahiny rehefa tonga eto Madagasikara dia mandeha mankaizary zareo hoe andao andeha hoany amin'ny province andeha tsy aizana andehanana anisan'ny fomba anankiray ahafahantsika mahatonga an'ireo vahiny ireo tonga eto koa no fandehanan'ireo any amin'ny province tsirairay avy any. Tsisy problème, za tsy mahafantatra problème amin'olona zany. Nahako dia niezaka foana izay mibaiko mena nahako hoe andao hiezakitsika anatsara andreo farim-piainana tsy n'olona Antananarivo ireny ihany eto no amboarintsika kapitalina Madagasikara eto za kosa dia miteny andao amboarintsika tsara Antananarivo andao hiaraka anamboatra an'izany tsika.